Iany ary ary miarabatsika am'izany hirany rahalahy candidat député Rosy zany mbola hibateurany ety any Rosy ny amin'ny fandaratsika androany miendrika an'izany izy satria anisan'ny acteur ao anatin'ny tantara angara izay koa no tenenina am'izany atao hoe tolona ara-politika zany am'izany fitondrana ny tenin'ny vahoaka izany. Anisany ihany koa kalaza amin'ny famoronan-kira sy ny talenta sy ny mampihira azy ary raha misy angamba ny artiste hoe complet zany hoe feno amin'ny maha artiste azy dia Ngia Rosy mba raha misy telo voalohany mba faefatra izy mba tsy tenenina hoe faharoa na voalohany.
Mitendry ny zava-maneno rehetra i Rosy, ary afaka manao arrangement, manao composition. Eny fa na de amin'ny ordinateur ara, raha zay tsy hain'ny olona loatra aty ambadika ny manao an'izany am'izao fotoan'izao, raha ny artista mitovy taona sy génération amin'ny Rosy. Nandalo génération maromaro a i Rosy, na i Paul, na i Paul moa amin'ny mampamboly azy no etsoina azy, ka anika ny sadapitra foana izy tamin'ny teknôlôjia na ny fitaovana ampiasaina amin'ny zany atao hoe fanomezana zavatra tsara sy soa sy mahafinaritra arenoana. Ny tononkirany Rosy dia misy anatra maromaro, ary Rosy tsy vitany hoe artista tsotra fotsiny mihirahira, on va dire hoe qui chante n'importe quoi, pour ne pas dire hoe chantonner na ohatran'ny ataon'ny tanora am'izao fotoan'izao e. Misy hafatra mavesatra ao anatin'ny zavatra soratany ampitainy Rosy. Teneninareo am'zany, tenenina ohatra zao le hoe manana finoana teo tamin'ny fotoana nisy nandalovan'ny fotoana sarotra namoronany an'izany hira zany. Nisy ihany koa ny fotoana hoe avelao ho avy zay ho avy, afatra maromaro e, ary nisy ara nitarika ny vahoaka hidina an-dalambe, ary lasa hira teny an-dalambe tamin'izany andro ny hoe lera. Ka asa sao de tokony avoazin'nga Rosy angamba le hira hoe lera, na hoe aoka zay, tsy fantatro, fa ny soratanan'ny Rosy sy ny diam-penin'ny Rosy dia matetika mora raisin'ny malagasy. Ray minitra ary tonga eny amin'ny molotry ny malagasy aingana ny bahakira zay ataony sy ny hira sy ny message zany tiany ampitaina, ny hafatra tiany ampitaina ao anatina hira sy ny zavatra zay ataony, sy ny tonony, ndao tenenina mihitsy hoe tononkalo e, na tononkira e. Ny tononkalo manko de hoe kalo, avy amin'ny hoe hira. Fa ny miarabanao raha cyclone, elaela ianao raha Socrate tsy haino a, eny ianao moa ato amin'ny YouTube foana, ka de rariny loatra raha ohatra ka i Rosy no hibahan-toerana amin'ny hira sy ny feon'ny zava-maneno ataontsika androany. Zavatra telo no hoe ho resahana ho adiaditsika androany, fa ataontsika eny am-panidinana, ataontsika tsy atao hoe safy be mantsina, fa ataontsika fohy nefa feno. Iresaka momba ny teniny ny interview nataon'nga André Rajoelina tamin'ny Paris Match. Iresaka ihany koa tsika ny toetra ataon'ny firipin'olona, raha soava raha maro tafika, zay fantatritsika fa ao amin'ny CENI no misy azy am'izao fotoan'izao, ary tsy afenina fa mamasimpasika de mamasimpasika, ary tsy araky ny fomba nieritreretana azy,
fa lehilahy sy tovolahy tompo amin'ny fiatsaram-belatsia ary firipin'olona ozy ara-tsiraonan'izay no filaza azy fa tsy mba azo atokisana amin'ny zavatra tokony efa apitokisana rehetra. Matoa tonga ty ny feo, matoa tonga ty ny tatitra, dia misy fihetsika tsy zakan'ny olona ary mandreraka ny olona ny seho sy ny hetsika. Donc atenenina hoe miparady. Samby mba mahafantatra ny ry Soava Ramartafika hoe izy ianao e. Ho avy eo tsika manko hoe tompon'ny fahendrena ve zany olona zany? Mialatsiny rehefa ao amin'ny publika tsisy an'izany vie privé zany, azafady tokoa tsisy an'izany. Ny azonareo aborodanina mihitsy ny vie privéko rehefa manembatsembana anareo ny fomba itondrako azy eto. Tena ataovy mihitsy. Fa tsy ianao no andeha ery amin'ny hoe style ery amin'ny ampianatr'olon-dehibe, kanefa ny fiainanao firipin'olona. Mody misolelaka ianao, manao an'ity rehetrarehetra ity, manao double jeu, ka ianao fatina alika. Hiditra am'izay tsika rehefa mialatsiny fatin'olona. Fahatelo, iresaka an'ireto député tsara toerana tsika hoe mety ho lany fa nataoko ohatran'ny hoe échantillonnage angano hoe ireto olona iconquérir Antananarivo fa maromaro izy ho anefa tsika ao anatin'ny fandarana. Mety ho gaga nareo andrany, tsy kafe ny eo, ohatran'ny glacé loatra ty zavatra ty, fa aleo izy somary angatsitsika eo dia avelatsika eo. Resaka andradiola Paris Match. Tiako ny fantatry ny olona mifandray amiko sy mifanoratra amiko fa tsy zarako eto malala, sauf nareo manao folaitra amin'ny zavatra tokony atao, indrindraindrindra tranon-dainga ny andeha hamoaka ny resaka privé en public. Matoa voatery mamoaka ny resaka privé amin'ny publika dia satria nareo tranon-dainga na nareo mamono ny mpiray tanindrazana amiko, na ianareo manao folaitra ka tsy tato mivavoniko dia misaoty mihitsy ny respect amin'ny etika rehetrarehetra, satria lasa manao lohana jilamboto koa, manao loham-boto ohatry ny ataonareo. Ozy le mpampianatra nahako zay, tsy hoe anahako moa fa mpampianatra zay hoe rehefa miresaka amin'ny adala ozy izy dia mila adala noho izy ianao, dia zay izy voakopy. Dia rehefa miresaka amin'ny jiolahy zany dia mila jiolahy noho izy, zay nareo voakopy. Kanefa ny tsy hanao an'izany satria tsy maintsy mba misy respectena ny zavatra rehetra. Resaka Paris Match. Miaina loatra ao anatin'izany atao hoe système na fampiasana média zany ny tenako. Ataoko tsy leo body le resaka, na ataoko hoe langage diplomatique nga hoe, na hoe ataoko métaphore. Miaina loatra ao anatin'izany média zany
sy ny fampiasana an'izany ny tenako no ny asa iandraiketana. Fantako tsara zany no hoe ahoana ity, ahoana izatsy ampanetretena tokoa. Ny kely tena faran'izay kely fantatro tena ngeda raha ohatra à l'échelle microscopique de tena kely le izy, fa rehefa alehibiazina de tena ngeda par rapport amin'ny zavatra fantatro zay mety fantatry ny olona. Ka azonareo ambakaina ny Madagasikara, fa tsy Rakotomalala ny voanareo amin'izany. Et quand je dis Rakotomalala, ce sont tous les Rakotomalala. Ny zavatra hitako moa tatoato rehefa nanao analyse, tsy analyse fa rehefa mifampianatra amin'irety Rakotomalala ary tokony hanangana groupe tsika, tena mbola tsy nahita Rakotomalala vendrana. Tsy haiko aloha any ambadika any, mbola tsy naheno hoe Rakotomalala ka nanao scandale. Mbola tsy naheno hoe Rakotomalala ka mpangalangalatra. Fa le Rakotomalala tsy midoka tena tompoko, fa tsy aty amin'ny Rakotomalala ny andeha mitamita sy hanao dribble. Fantako tsara zany hoe ahoana ny fomba mamaly an'le olona zany, mamaly aho hoe amin'ny fomba fanajana hoe aza ty mba tsy isian'le fatezerako hoe hanala baraka anareo sy hanaboridana anareo, de mba respect. C'est une offense à mon intelligence no manaovana phrase hoe zao. Parce que je pense hoe ohatran'ny mba tsy vendrana le bandy a. Paseko iny. Filoham-pirenena tsapako fa misy zavatra mikoinsa amin'ny mazoko. Déjà tany amin'ny taona 2023 tany amin'ny farapara volana juillet tany na juin tany, de nirecruter cabinet de communication de natao daholo zay azahoako an'ity fatipatina trophée zay vidina rehetra ity. Tiako fantatry ny malagasy fa vidiny reny. Natao daholo zay nandefasana anahako tany amin'ny tonon'ireny tribune ahafahako miteny na dia antsasakadiny ary. Tiako fantatry ny malagasy fa ireny miakatra tribune mikabary reny de payant reny. Déjà pour se faire inviter, de hoe VIP ianao, ça vous coûte facilement dans les $15,000. Raha hiteny ianao VIP zay raha hiteny ianao kikabary pour 15 minutes, facile, ça vous coûtera dans les $10,000. Et encore statut ianao ino izy tao, chef d'État. Reny zavatra reny, prestation ohatran'ireny dans les $40,000. Dimpiry ny filoham-pirenena nandeha tary. Lasa VRP. Zany hoe en carence et en souffrance de popularité et de notoriété. Inona ny solution-ko? Recruter cabinet en image. Soigner ny imageko. De mivoaka ary. Miala tsiny tompoko. Fa mba ohatra mba nanolo-tsaina filoham-pirenena ihany le olona zao Miala tsiny tompoko ohatra mba Premier ministre telo no nanolorako saina ary tsy nanaovako ofisialy. Miala tsiny tompoko fa zany media zany
Manjary miditra amin'le resaka fa ny zavatra tiako ampitaina mivoaka malagasy de zao. Nalainina amin'ny gazety local raha dia vidiana. Azonareo an-tsaina moa fa any amin'ny présidence any amin'ny république malagasy any. Jereo ny any anaty kabinetra any mpanao gazety aiza, mpanao gazety avaiza. Dikan'izany ny vaovao atoraka eny ambany masonareo ny zavatra vakianareo efa vitan'ny olona travail, efa namboarin'ny olona hoe tia ny mena. Zany ny antony nanagadraina ny reto sy ny ratsy sy izy teo retsy olona mafilo, rambola, rôly, lola rasomaro, satria tsy mety minegosie amin-dralahy. Ahoana moa ny olona ny negosie aminareo, nareo mandraitsy atody. Nareo hatry ambadika mihinana be takininona. De ny olona nasianareo maka risika. Reo mpanao gazety manoratra ho anareo reny ihinany tady kiraro ny rapitsy maraina. Zany hoe samy mpanao gazety de mba mifampiteny fotsiny hoe zay ne tsy tiany asa miloma ambady aman-janaka fa aza de mba atao an'izany zay zalahy. De mba miara-mirevy ry zalahy de miara-mirevy. Fa ny zavatra marina tena tsy mifampisuporta. Ahoana mihitsy moa le mpanao gazety no forcenao hanoratra satria izy mpiasanao amin'ny zavatra tsy mety lasa mety. Il n'y aura plus de délestage dans 90 jours. Satria zay mibaika avy any amin'ny Andry Rajoelina. Zay ny kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Toy ny mpanao gazety tsy possible zany. Firy taona lahy teo tsisy ninona vitany lahy. Zavatra promotevan'ny lahy 500 mégawatt. Jirona koa no zarainy lahy. De zany asiany lahy noratra ny hoe milay be ny jirona koa, mety be ny jirona koa. Quelque part amin'ny mpanao gazety tsy mety mety ran'izany. Fa zao obligé satria patron. Obligé satria io ny amelomany vady aman-janany. De à l'échelle globale zay, ça coûte une fortune. Pour avoir 2 pages ici, d'autres ailleurs. En plus, six questions. Il n'y a point de questions qui fâchent. Non. Quand on est en carence de notoriété et quand on est en souffrance de popularité, ils ont on agit de la sorte. Le message, je suis fréquemment en contact avec Emmanuel Macron. Qui c'est qui le doute? C'est tout à fait normal. Le contraire nous aurait étonnés. Mais combien de fois Ratsiraka Didier était en contact avec François Mitterrand? Avant que François Mitterrand ne vienne à Madagascar à l'époque. Et est-ce que ça a empêché François Mitterrand de lancer et de cracher ses venins à Tamatave? Pas jamais, Jérôme Tatar. Le contraire nous aurait étonnés. Jamais tu m'as dit, oui, je suis fréquemment en contact avec Emmanuel Macron. C'est pour qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Malgaches. Et on a rien à en contact avec Macron, enfin en contact. Quand en contact là, maninna tsy voaray mihitsy.
Ka misy miteny hoe tsy amin'ny contact là. Misy miteny an'izany anga. En fait, les zavatra tena c'est vraiment hoe une stratégie tsy tsapany akory hoe vao mainka manapotika anazy ny zavatra teneniny. Démontreko aminareo avy eo. Misadresser, en fait ny tena problema de zao tena tsy zaka vavony le ry mihitsy le fihaonan'i Emmanuel Macron sy Christine Razanamaso, ary tena tsy zaka ny vavony le ry mihitsy Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina mihitsy ny hoe inona ny tena cause tao fa verina avany raha matoa Christine Razanamaso tonga de ny cause hoe ny olona ny olana. Fa tsy ny resaka projet micro électro projet centrale hydroélectrique. De jereo tsara misy resaka centrale hydroélectrique ao anatin'iny. Zany hoe tena manao opération de séduction zany le rio hoe tokony misangary bebe kokoa ny anareo am'le ano ho azavaiko a le izy afantaranareo hoe c'est une intervention, interview, vao mainka, je vais dire oui, catastrophique, on va dire. Si on parle de communication stratégique, sinon, si on parle de stratégie de communication, dans les deux sens, c'est catastrophique. Ils disent tout, je dirais même minable. Tsy fautiny le mpanao gazety, hein. Tsy fautiny le mpanao gazety, ny mpanao gazety manontany hoe inona ny tianao atao. Zao ve ny tianao? Ah, ohatra zao, tonga de reto ny fanontaniana, ohatran'izao, ngamba ao. Fa le angamba, ce n'est pas loin de la réalité, hein. Ah non, ce n'est pas loin de la réalité. De mandeha raha namana, manontany, milaza mako plutôt. On est je suis en contact fréquemment, là, je suis fréquemment, oh, Fleury, fréquemment en contact avec Emmanuel Macron. Vous savez, personne, cela ne nous étonne pas. Ce n'est point une surprise. Mais en fait, il a cité, il a dit, tsy maintsy niteneniny zay titeny amin'reto malagasy izy hoe mbola tsy verany e zahay, sady te rassurer ny trompony izy hoe reny tenin'ry Fleury reny ane, reny tenin'ry Anne reny ane, tsy mitombony reny. Ary encore mbola apiko hoe tsy mbola nisy ny teny mihitsy teto hoe tsy ho voaray lery. Fa tsy ho voaray alohan'ny volana marsa ny teneniko, avril metsika amin'izao fotoan'izao. Inona ny antony? Volana me izy vao tery mipotra any amin'ny Paris Match azavaitsika midika. Ciao. Je suis fréquemment en contact avec, personne n'en doute. Et le contraire nous aurait étonné. Fallait tout y en deux. Mais la France ne s'engage pas trop à Madagascar. C'est un désaveu ou c'est un aveu? À votre avis? Quelle révélation, Jean. C'est un aveu et un désaveu dans les deux sens. Il est foutu. La France ne s'engage pas trop à Madagascar. Tena sambany ana ianao zany. Depuis 1960, l'indépendance de Madagascar. Raha misy ny hoe premier pays, première nation qui travaille étroitement avec Madagascar. Et qui est là
la première nation, le principal pays qui vient en aide aux Malgaches. Réformiste problème. Any amin'ny Paris Match, aty amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo no ahitana hoe la France ne s'engage pas trop à Madagascar. Tsy mihina hoe mandanga Andry Rajoelina, fa visiblement à travers cette phrase, c'est un constat amer. Tsy hitako nalatsiny am'le mifangarongaro aloha, satria mba nisy organisme zany mba niangavy amiko hoe mba ataovy bilingue le ananao, le intervention anao, fa misy aminay indraindray manaraka ozy. Ary effectivement, misy ambassadeur mihitsy manaraka eo, fa mety tsy hitanareo indraindray. Vous ne faites pas attention. Fa misy manaraka eo. De c'est un aveu et un désaveu, dans les deux sens. Manahirana mieritreritra azy. Effectivement, tondraka ny rano tary, feno rano, hipoka rano tary. Tena ohatrany tsy naheno aide avy any amin'ny communauté. Ohatrany naheno zay nareo. Mba valio eto reo olona zay ao nareo hoe naheno ve nareo fa tsy te ho diso amin'ny famakafakana mako. Ny sofiko koa ohatrany mety ho mitapina raha voatra momba ny Andry Rajoelina. Ohatrany tsy naheno hoe ty fanampiana avy any amin'ny communauté na amin'ny pays ami de Madagascar tamin'ny resaka dégâts cycloniques. Ohatrany tsy naheno hoe niazakazaka ny karana indo-pakistanais, zay français zareo ny ankabeazany, ka hoe inona nampy ny fitondram-panjakana. La France ne s'engage pas trop à Madagascar. Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est un aveu? Est-ce que c'est un désaveu? Ou c'est un geste de soumission, de sollicitation, ou appel de pied, ouais, appui zay? La réponse, l'ensemble de la réponse sur tout ça, l'ambassadeur de France niona taminena de meday meny mba halozy zany. Ny valin'izay rehetrarehetra de oui. Un désaveu, un constat amer, un aveu, une sollicitation, une soumission. Oui, appui. Et c'est là qu'on voit, oui, malgré, et on se demandait, les contacts fréquemment eus, ça s'était arrêté quand? Parce que moi, je peux dire, oui, moi aussi, je suis en contact, je suis fréquemment en contact avec Andry Rajoelina. Je peux le dire, hein. Et ça s'était arrêté quand? Moi aussi, je peux dire, je suis bonjour, Melchior, fréquemment en contact avec Marc Ravalomanana, hein. Mais ça s'est arrêté quand? Je ne pense pas. Et je n'en suis pas sûr. Que l'invitation, atténuer comme tu les mots, hein? L'invitation à partir, à quitter le territoire de Madame l'ambassadrice Isabelle Delattre Burger,
ni soi pour rien. Et je pense que tout contact s'était arrêté à partir du moment où cette demande, cette requête a été émise. J'en suis sûr. Pour ne pas dire certain. Parce que de là à être élu, et il est dans la tradition, qu'un président élu d'un pays francophone, obligatoirement, de manière tacite, ça ne se dit pas, mais je mets en parenthèse, passe par la case de l'Élysée avant qu'il ne soit réellement reconnu. Autrement, des questions, des interrogations, des intrigues se posent. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 6 mois. Tshisekedi, lui, il a fixé la date. Ce sera à tel moment, je serai libre. Et je viendrai avec mon équipe. Avez-vous déjà entendu un dîner qui a été organisé? Ou sinon un déjeuner qui a été organisé à l'honneur de la visite d'Andradjel à Paris? Non? Non? J'espère que ce sera le cas la prochaine fois. Et j'espère que ce sera incessamment sous peu. Si l'Ainakour Mama qu'elle est ensemble les interviews, c'est là où on voit que le journaliste, il est fort. Tena omle tena clé de voûte le Tinya putkanti banti fa eritreretiny mapety azy ty. De ino natao noir sur blanc, noir concentré. Saiko gros titre mihitsy ary. Fa vao mijery masonao tonga de iny je suis fréquemment. Mais fréquemment, mais pourquoi t'es pas invité à venir? Et tu vas me dire plus tard, oui, c'est important, pourquoi aller se vadrouiller dans des pays tels que la Turquie, Arabie Saoudite? Ti, hein? Taïtana hitanti. Zaka azambandondy any. Jereta manko zao de misy sarin'ny paraina Auguste eto. Io za azambandondy any. Paraina Auguste, c'est un ancien banquier. Banquier de la BFE à l'époque. Cadre. Directeur de banque ici. D'agence, ça. Dans Sambave. Et quand on dit Sambave, ça parle de la vanille. Fantatro paraina tsara mihitsy zany hoe ahoana ny fandehan'izany vanille zany sy ahoana ny fomba manajena an'izany sy ny karazany. Miazakazaka amin'ny banky mbola vao maitsomaitso ny vanille de efa mijery ny banquier hoe iza amindreo mpanondrandreo no sérieux. Izy amindreo no gros producteur. Izy amindreo nefa manana traika sy efa. Tinona zavatra mitranga? Satria fa mba niaina amin'ny teny zany. Fa
fa ny ahy tsy vanifa zavatra hafa. Tamin'izany ny ahy essence de girofle. Mbola velona Zakirandray Atsalamy iny. J'expédiais pratiquement 2 conteneurs par mois tamin'izany. Fa Zakirandray tsy talama no mikarakara ny entana dia tao anatin'izany koa ny jirofo. De reny Général Paz reny tamin'izy niasa tany amin'ny faritra iny manao collecte. Fatako tsara ny Paz e. Fantatro nge aparaina tsara ny fonctionnement zany hoe préfinancement. Raha sérieux anao anatin'le fanaovana an'le asa zany a, de ny banky mihitsy mandondona any aminao toko. Io izy io mbola velona izy io. Ohatriny na vola ilainao am'ty taona ty, à peu près ohatriny na 4 tonnes ny production anao. Tamin'ny herintaona ianao toa ohatrany navita 300 tonnes na ohatra zany. De nefa ny financement nangatahanao taminay même pas ohatrohatran'izay mihitsy le feo miparaina, nefa même pas 50 tonnes de anina fa vitanay financer anao 100 tonnes am'ty préfinancement. Zany hoe rehefa intéressant ianao, rehefa hoe mi-intéresser ny olona anao, crédible anao, dia amen'ny olona vola. Préfinancena ianao, mbola maitsomaitso mivania amin'io. De mahazo ianao. De lasary-dedaka reny ndraiky. Zay mahatonga le ndonto. Lasary-dedaka voaka lahionina. Financeny Arabie Saoudite ny rafin'indry fanaovana volamena Madagasikara. Tena nanongo tena ary reto. Nanongo tena. De saika ho zaho hoe tena saika hiverifia tamin'ny paraina hoe elatsiny amin'ny fanao elazy amin-dralahy. Ona lesa ry paraina raha ela ve lesy ny teo de nilan'izany la. Ela ministry ny finance. An'la volamena. Tsisy hoe manana valeur fiduciaire mihoatra an'izany. Ankoatran'ny hoe diamant sy ny plus. Fandao référence volamena ny resahana. Raha politika iny raha tsy tson iny e. Raha politika mifototra sy basé amin'ny fiexploitena ny volamena io no apetraka fotsiny. De tsy nilana an'izany Émirat Arabes Unis zany. Ny teknôlôjia ny tonga de nividiana angambany. Izy amin'ny firenena tsy hiditra. Raha ohatra izy menao garantiana volamena. Izy any investisseur tsy hiditra. Amme volanao hoe ty vola. Raha ty ny garantiana volamena. Fa inona zany ny fanarahana tamin'reto Arabes Unis reto? Inona ny garantie ao ambadik'izay? Zay tsy lazainareo, tsy resahanareo. Fantatry ny ministry ny finance tsara zany. Fantatry ireo olona nianatra ireo zany hoe raha firenena manana volamena mahavita hatrany amin'ny 10 000 tonnes d'exportation par an. Firenena matanjaka zany. Tsy mila financement na firenena zatsy na zaro. De lasary-dedaka manoratra. Satria tsy maintsy tany a, de tsy maintsy lazaina tsinona le voandalana. De vao mainka vendrana be koa le voandalana miala avany. Hitan'ny olona de ozy izy atsy ambadika ianao. Tanareo zany le tsy fahaizana.
Atsy ambadika ianao milaza hoe tsy misangazy trop la France. De nefa ery amin'ny ilany ianao mena an'i Dubai volamena. Kit Carson ozy izy Emmanuel Macron fieritseretiny ty badika ty. Iala raha ve no mibaika amin'ity mondial ty ozy. Atao ambadika roa alina ny ambassadrice ny 27 pays de l'Europe. Felano izy. De tsy ambadika laha déclaré la ery à Paris matsa hoe je ne m'engage pas trop à Madagascar. De avy eo la lasa meny lahary amin'ny olo-kafarivo volamena. Nefa mila iala raha ijanona maharitra eo amin'ny fitondrana io. De vongandita zany invité là ho avy aty Frantsa, atsoko là de meko en là pense une virgule et les barres sur le T. De andana indray miteniteny foana mivoaka ny Élysée. C'est vraiment du n'importe quoi. Tsy mieritreritra akory hoe tokony teneniko hoe ty zavatra ty. Tonga de le akoroasingeda be ataon'le journaliste de hoe la France ne s'engage pas trop à Madagascar. De mivoaka aty amin'ny la une aty amin'ny ilany hoe la Madagascar confie à l'Arabie Saoudite la raffinerie, le financement de la raffinerie d'or à Madagascar. De ndondro zany ny olona vendratra zany ny olona hoe financé Émirats Arabes Unis de tsisy contrepartie ao. Takan'io autoroute nataony lahy io. Mba mangataka ny olona hoe aiza ny retour d'ascenseur e. Ohatrany tao milanay ala rehefa hoe validena ny élection là. Fa tonga am'izay hoe aiza ny opportunité créena nyreto entreprise na société vahiny reto zay manohana zay nametraka ny lahy teo. Andrasana centrale hydroélectrique ohatrany tao foro be lasa de ingrat. De lasa indray la mbola amin'ny style ohatra vao mahita nytony alaina sary daholo tony hôtel la 5 étoiles la mizefy tamin'ny paraderany tanàny ty. Tena zany tena hoe manao arrivisme mihitsy a. Alaina sary edy. Ko maninona raha alaina sary ohatrandray manao zavatra tsara sy milay ohatrandray ny amin'ny Madagasikara. Rehefa désarçonné zany ny olona indrindrindrindra fa tsy ampy coco, tsy ampy ketriky. De midegany manao erreur fondamentale ohatrandreny. Zay ny amin'iny. Mba tsy tarany sujet iny diditra ato amin'ny soava. Andrea Martafika moa sara Andrea Martafika. Zao asiko rano kely aloha soava fa mialatsiny am'la. Ngiasoava zany quelques semaines alohan'ny tombohan'ny campagne électorale any législative am'izao tsika miteny zao. Nilaza moa ngiadamo fa efa démissionnaire ngia Jean-Louis Andrea Marfidy. Andrea Mifidy moa sa izy anaran'izy iny. Peu importe fa hidirika aby. Rehefa natao mifanadihadina dia nisy mission spéciale il y a quelques semaines. Je ne dis pas il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Mission spéciale là nataon'ny CENI tany à Moronmani. Tao anatin'ny délégation io nidirika aby. Tao anatin'ny délégation io Soava Martafika. Informé ny mpiandraikitra raha momba ny élection tany amin'ny faritra iny ny mission na ny objectif amin'ny mission tam'izany. Ny feo antsika de hoe démissionnaire ngia Jean-Louis. Ny feo antsika dia misaotra an'ireto
Ipara sy ny Irmara gazan lui fa natao filoha mpitatana ny amin'ny faritra iny indrindraindrindra fa ny an'ny Ambato Finandrana. Petraka zany fanontaniana hoe démissionnaire ve izy tamin'ny fotoana io izy tonga tany satria Soavandriamaro Tafika. Merci Socrate. Raha izay tsy mivaly ny avy hatrany, tsy démissionnaire izy. Carburant amin'ny chenille nampiasaina, fitaovana tomobilin'ny chenille no nampiasaina. Démissionnaire ve Soavandriamaro Tafika? Andriamaro Tafika? Tsia, satria mbola ao izy. Mission sy message naverimberina matetika ary manomboka miakatra amin'ny feo dia ny hoe ianareo mpampianatra, raha tianareo no mijanona eto, ianareo framina, ianareo tompona ndraiky mpanjakana, dia mission anareo dia manapotika ary pitehanareo hatramin'ny farany Kristina Razanamasoa. Zay mibaiko, zay le formation. Ary miororo ireo tompona ndraiky mpanjakana any amin'ireo faritra ireny Ambato Finandrana. Quand je dis Ambato Finandrana, c'est la circonscription. Soavandriamaro Tafika, zany lui André mifidy. Poteo ary zay misy ao anareo. Zay ny tenin'ny filoham-pirenena. Zany hoe iza moa nidotehana zany e. Izy atreo ny ametra-panontaniana zany hoe indépendant ve CENI? Ny CENI zany tokony antsoina hoe Sénart, pour ne pas dire hoe Connard. Commission électorale nationale de André Rajoelina. Azonareo? Tokony antsoina hoe Sénart ny anaran'io. Satria manko izy raha hoe Connard commission d'organisation dia inona ny nara? Mamorona nareo sy mampety anareo. Izao tsy vitan'izay fa rehefa tonga ny fihaonana niaraka tamin'ny firaisan-kina Fakomaly dia nivingavingainy Andriamatoa Soavandriamaro Tafika ohatry ny volomborona reto solitena ny firaisan-kina. Tsy nanana élément ny solitena ny firaisan-kina ary mampita aminareo firaisan-kina zany eto hoe zany ny zavatra nitranga tany amin'ny faritra Ambato Finandrana ka maika afany amin'ny faritra hafa. Jereo fotsiny ao amin'ny faritra faefatra, circonscription 4, numéro 4, non, arrondissement faefatra ao Antananarivo ao amin'ny Rosy. Dia nampandraisan'ny tribunaly administratif anie ty septembre. Mba fantatrareo moa izy amin'ny fondateur ny TMS. Augustin Randriamananora ny fondateur ny TMS. Izay no mahatonga anahy foana amin'ny teny eto
Ora malagasy ô, midira anao messenger amin'ny fleurira kotomalala, alefaso ny message mombanao, indrindraindrindra fa ianao aty ivelany. Ray sy ny adidy sy ny andraikitrao, fa tsy maintsy misy hetsika matanjaka ivondrona ny malagasy rehetrarehetra, tsy voatery mpanao politika. Tsy ilaina milahatra makany amin'ny republika na place de la Bastille, fa misy fomba hafa republikanina ahafahana mandrombaka fitondrana. Ianao ohatran'ny matoritory, menimenina fotsiny anao ambadiky ny écran sy ny clavier ao, ohatran'ny hoe mahita plaisir ao anatin'ny fitarainana ianao, mampanahelo. Ny tevatevainy Andriamatoro Soava raha maritafika, Andrea maritafika, ohatran'ny volomborona ireto solitena ny firaisankina. Marc Karavalomana, Rivo Rakotovao, Babara Kotorso, Paraina Auguste, solitenan'ny siteny. Lazay ny fahafatany ny asany. Zao ny nataony, zao ny nataony. Tsy nateny reto solitena satria tsy nan'ny élément. Zany ny zavatra nataony Soavandrea maritafika sy Jean-Louis. Ary tsy démissionnaire tompoko io Jean-Louis io. Même il y a quelques semaines de cela. Mais à la Chine, c'est un mensonge monté de toutes pièces. Mazava zay. Soavandrea maritafika de zao. Raha ohatra rangahy mieritreritra ny tenany rangahy modely de zao. Ohatra mba fantatra ihany ny le sipan-drangah mpandoratra any amin'ny la gazety. Ohatran'ny tomba fantatray zany. Tsy izy fa tsara. Ny olona zany rehefa le hitanareo biangla be ohatran'ireny ny tarehiny, ohatra le manao tarehana taolo tany reny fa ratsy lozy. Ay. Zay zany vao mahita ny tarehany Soavandrea maritafika iny tsy mbola natoky an'iny na indray mandeha. Tsy indray mandeha no indrona aseny ino izy teo Maurice Tsiavona ny présenté anany. Tsy tia ny bandio. Fa maninona izy Maurice? Il a une tête qui me plaît pas. Ary jereo tsara tamin'ny interview ny Dama Moaly. Faky Moaly il était derrière. Izy tika avy namanga an'ireto tao ambadika tao. Rehetra koa amin'ny réseau de renseignement tsy mienga mbo. Ity misy hira zay nirahana niketrika zany ny tena marina. Hoe bon, ndao mba ho an'izay mendrika koa zany de mena koa raha ohatra ka hoe ndao mba ketrehana zany hoe mba mena an'ity zany ity candidat ty zany fa ohatran'ny mba mafy loatra. Tena tsy afenina fa tena mampalahelo zany. Mafy loatra le tolona hoe tena vehivavy le olona. Tena tsy lambo, tena manao lohana tsy lamboto mihitsy zany tena hoe petahtsika hatramin'ny farany mihitsy rangahy io. Atolotra anao zanaka Antananarivo. Tena tsindriko tsara. Atolotra ianao ho anao izahay zanaka Antananarivo no manolotra azy ho anao de no tsara Ramatoabe Tsotononko ny anarana fa miara-mihaino tsika atolotra io anao zao aloha e. Alohan'ny nanaovana an'izay dia andefa hira anankiray mba hamparitao kely aloha ny liantsika de mba mitombo
de mba mitombo ny isan'ny olona ino ty izy teo ny olona miditra atao anaty fandarana apartao aloha ry davary alefako aloha ty ranon-drosy ty vetivety de miditsy tsika davary
ankoatrany Ngarosy am'izay izay a, idirantsika aloha le teny anankiray à la conquête de Tana. Hitantsika eny Ngarosy moa zany misongadina am'izao fotoana zao. Ny tena combat zany a dia entre ny colonel Rambosalama, Lifidy TMH ary Rina raha ao amin'ny Tananarivo faritra fahaefatra. Ao amin'ny faritra voalohany moa zany de misy any Ramatoa Anitra, avocat, maître. Any Ambohimanarina hitako hoe surasura ho lasan'ny Tim. Ny ao fahaefatra faritra fahadimy Antananarivo dia i Arfidy sy Raoldina. Raha ny fidinany Arfidy Ramanandraibe sy ny Niseho ny teny amin'ny faritra adiniko le anaran'le tanàna fa raha matadidinareo zay soraty ao eny amin'ny quartier misy any Raoldina mihitsy, indrindra fa teo amin'le toerana le tany bodony Andriamatoa Raoldina anaovana terrain foot synthétique zay ampidi-bola azy menakavy, dia vahoaka mitonga teo. Ary raha ny fahafantarana ihany koa nefa ny popularité ny Andriamatoa de Arfidy Ramanandraibe amin'iny Antananarivo fahaefatra na Nisana, Ambatobe, Soavimasoandro, Analamahitsy, Andraisoro, Ampasapito ary Soamanandrary moa zany tafiditra ao. Iny mahazo iny marina fa miasa ny koveta, miasa ny fandrahonana ny responsable ny zapy. Rehefa manomboka misokatra ny Facebook dia ho publieka daholo ny zavatra ifanindratan'ireo olona mpisehatra sy mpanohana any Andriamatoa Raoldina zay forsena fotsiny handray anjara amin'ny zavatra zay atao. Ka eo ianao ry Antananarivo, misy ireo za tsy teny hoe olona vanina, ary za koa tsy teny hoe olona tsy vonina, ary za koa tsy teny hoe olona tsy vanina, fa ny zavatra fantatro raha ireo olona telo reo, i Arfidy Ramanandraibe, Rosy, i Anitra, miampy an'reto le député any Tim, aloha hazava tsara, samihafa ny considération aoko amin'ny député Tim sy ny considération aoko amin'ny Marc Ravalomanana. Aloha zay hazava tsara mihitsy, tsy mitovy. Tsy mitovy mihitsy. Maro amin'ireo député Tim, maro amin'ireo mpitolona Tim mifakahazo amiko tsara mihitsy, fa tsy hoe raha mpanohana Ravalomanana izy dia tsy fakahazo amiko. Non, tsy any le izy. Ary le hoe Ravalomanana koa tsy mifakahazo amiko, c'est beaucoup dire. Ny politikany sy ny fomba hitondran'ny politikany tsy mety amiko. Ny ahy tsy mety amiko le mamitapitaka, tsy mety amiko le be fikafika. Ka ireo ry Antananarivo, ry malagasy mpiray tanin-drazana, misy ireo. Jereo ny any amin'ny faritra any ny tena mpitolona. Averiko any fa za contre an'le législative. Apetrako foana zay.
naizanona tsy zany ny andrano faniriko de tsisy io zay ny a faniriko de tsisy io tonga am'le fotoanatsika sady amarana izahay zanaka Antananarivo tompoko no manolotra anao am'ty hira ity mba ho ampiasainao raha mety mandritry ny propagandinao tompoko. Androany vao misy maheno ity hira ity fa izahay zay nieritreritra nanao an'ity hira ity dia hoe atao cadeau surprise ho anao tompoko ka amin'ny anaran'ny zanaka Antananarivo amin'ny anaran'ny akama Antananarivo nanolorana n'ity hira ity ho anao ho anaovanao propagandy ho antsika rehetra atao amin'ity fandarana ity mba manaova abonnement tompoko ho anareo zay mihaino an'ity fandarana ity amin'ny YouTube dia manaova abonnement mba hanatsarana aingana itony fandarana itony satria tsy maintsy atao mivoatra tsy kelikely koa ny atao amin'ny YouTube mba hiarahantsika miaraka amin'ny zavatra mahasoa sy mahafinaritra hatrany hatrany. Ty ara-ny hira tompoko matolotsika amina kandidaty anankiray. Deputenay Vonna, deputenay Vanna, deputenay Vonna, deputenay Vanna. Olon fiarahamonina mpiandry aktivistiana, olon fiarahamonina mpiandry aktivistiana. Ianaineny, inabeneny, deputeneny, ambaty finandrahana. Ianaineny, inabeneny, deputeneny, averenkandemande. Deputenay Vonna, deputenay Vanna, deputenay Vonna, deputenay Vanna. Olon fiarahamonina mpiandry aktivistiana, olon fiarahamonina mpiandry aktivistiana. Ianaineny, inabeneny, deputeneny, ambaty finandrahana. Ianaineny. Libre commentaire hein? Afaka manao commentaire nareo. Deputenay Vanna, olon fiarahamonina mpiandry aktivistiana, olon fiarahamonina mpiandry aktivistiana. Ianaineny, inabeneny, deputeneny, ambaty finandrahana. Ianaineny, inabeneny, deputeneny, agnaitsy lalambanina. Nenanina ye, nenanina ye, ilay vehivavy mahery fo Christine Razana Maso. Nenanina ye, nenanina ye, ilay vehivavy mahery fo Christine Razana Maso. Agnaitsy miala am'Rakrisy, tsisy miala am'Rakrisy. Agnaitsy miala am'Rakrisy, tsanisy miala am'Rakrisy. Agnaitsy miala am'Rakrisy, tsisy miala am'Rakrisy. Agnaitsy miala am'Rakrisy, tsanisy miala am'Rakrisy. Abaty finandrana, abaty finandrana, abaty finandrana, abaty finandrana. Numero firy, numero 10, numero firy, numero 10, numero firy, numero 10. Deputenay Vanna, agnaitsy miala am'Vanna. Deputenay Vanna ozy izy anaitsy miala amin'ny ranony. De ty izy feokira fotsiny a inonareo a davarany e.
ahoana ny fahitanareo azy. Sotra manokana ny artista sy mpanatalenta Rosy manana izy iny sotra amin'ny pole, zay mahabotrabotra azy a. Sotra azy satria ny hevitra ny raha ny zanaka Antananarivo maromaro fa ny nanatanteraka de Ngia Rosy. Afatra zany ho anareo zay akaiky any Ramatoa Kristina Razanamahasoa, azonareo omenako ny afaka miditra amin'ny contact amiko nareo amin'ny messenger na miditra amin'ity YouTube ty de manome numéro de alefako aminareo ty an'ity zany par email na WhatsApp de mba menareo azy na menareo anahy mihitsy ny numéro-ny sotra anareo betsaka. Veloma mandram-piona. Eny ary depitena Ivanina ozy izy anay tsy miala amin'ny ranony. Veloma mandram-piona Sambotahin'Andriamanitra Daoly. Raha nahafinaritra anareo ka namety anareo ny fandaharako dia midira foana manaova abonnement aloha de midira amin'ny messenger dia mandraisa anjara amin'ny avocat. Alefako aminareo ny riba sotra betsaka anareo zay efa nandray anjara ary mamerina fisaorana foana. Sotra tokoa mandram-piona tokoa.